fantatrareo fa izy io nefa le matoa vato zany tsy very zany tsy hitatsika hoe folo taonina very folo taonina ve dia ahoana no avery an'izany fa misy an'izy misy ny efa nitondra azy tiana nivon'ny tribunal ka aloha ny fitsarana no mamaritra azy. Namaly ny mpanao gazety androany ny ministry ny arena stratégique atao aorian'ny fahanginany hatramin'ny 5 septembre izay nanjavonany ireo vato kristal any Mpandraramadiniky iray avy any Fenoarivo be. Famivona iroso amin'izay fanaova tsy ny mémorandum izay ve ny solombarana ohatra eo anivon'ny tokotiko Madagasikara. Tena mino Niroso tamin'ny fampiatoana arak'asa na ny chômage teknika ny fikambanana mampiely beboly malagasy ny voalohany volana septambra 2024 mba tsy ampitombo ny fahavoazana izay efa zakaina nandritry ny taona maro nifanesy. Fantatra nandritry ny tafa nataon'ny tompon'andraikitra tamin'ny pampalala vaovao teny Vohipresse na omaly fa nanangana ny komity antsoina hoe task force ny filakevim-pitantanana FKP mba hiatrehana aingana dia aingana ny olana misy. Rehefa natao ny fampitahana ny fitantanana nandritra ny 7 taona farany 2024 dia hita fa ny tena fototry ny olana ara-bola dia ny tsy fahamalina ny mpitantana. Alphonsine renim-pianakaviana manana ny maha izy azy na dia manana fahasembanana azy. An'Fandriana no fiaviany ary 20 taona izao no nipetrahany teto Antananarivo. Teo amin'ny faharoa taonany no nanomboka nalemy ny tongotry Alphonsine. Aretina lefa kozatra no fototra nahatonga izany. Tena tsy nandeha mihitsy fa kisaka taloha zany fa tao amin'ny centre de rééducation motrice de Madagascar zany no nahazo ny fitsaboana dia nitsangana dia nandeha dia mandeha miaraka amin'ny canne anglaise anankiroa nandeha amin'ny chariot taloha dia nitaty aoriana dia rehefa lehibe dia nandeha tamin'ny canne. Tsy nataony sakana nefa izany fa vao maika nanosika azy iotra amin'ny fiainana. Nanapa-kevitra ny hianatra momban'izay Tri Alphonsine rehefa tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana. Tsy nianatra firy fa mahay ny broderie rehetra tamina boky tamin'ny alalan'ny boky satria za mba nianatra. Dia izy zany aparitahako apariahako amin'ny olona misy matanjaka, misy olona mana fahasembana mazoa dia miara-miasana. Ankehitriny efa manana ny orinasany manokana ity renim-pianakaviana ity. Tanora Ampoly no manampy azy amin'ny fampodinana ny orinasa. Malagasy maro sy teratany vahiny Ampoly no efa lasa mpanjifany ankehitriny.